Nisay kwa dala Zimeti minu Zimeti mi Nufati wi Tinsunya nao Fenwala elu Vutunjanu masu Miani zao Urafaja netu izao Nati waza Nati aki. A few moments later. Mitongava saina fa mapala elo anakay ary tena mapala elo anakay. Zany mahatonga zaho miteny mapala elo anakay. Mpitondra jiaby mapala elo anakay. Vahoaka mapala elo anakay. Raha mahazo vahoaka mapala elo anakay. Simba daholo nentina rehetra sy zaho mampiasa congélateur maro. Dia simba entana tratran'le délestage. Lasa namorona entana vaovao zaho tratran'le simba zegny tsy maintsy nariagny maty vola. Dia mbô mangataka zagny aminareo mba tadiavo solution fa tegna mijaly vola ampiasaigna nefa an-tegna olo mamelogno tegna vola maty lasa namorona entana vaovao nariagna le simba amorona vaovao ndraiky nefa le sakafo hoan'olo tsy mety raha sifotry man'olo hafa ndraiky. Dia mbô mangataka fitadiavagna hevitra zegny amin'le raha zegny fa maty eo amin'ny 4 millions satria entana voavita le raha dia nitsoloka nanomboka nomaly izy voavita mihitsy ny jiro tapaka. Dia androany maraina tsisy niraisana daholo le izy fa narina satria efa masisitra afaka omegna olo tsony dia amorona entana vaovao ndray amin'izao nefa tsy fantatra ahoana fiafaran'izy ity. A few moments later. Miarahaba ny vahoakany Tomasina zany a amin'izao maraindraina ny alakamisy zao. Niarahantsika nahita moa ny fahatapahan-jiro izay misy teto Tomasina nanomboka omaly tolakandro. Fahatapahan-jiro izay vokatry ny firehetana, vokatry ny famaizana izay niseho taty amin'ny toby-jirama atia Vereri. Zany hoe ireo fil na ireo kabla izay mizara ny herinaratra vokary ny volobe sy Enelec mihitsy no nisy firehetana omaly ka natonga aniregny fahatapahana regny. Ny zava-dehibe dia ny fitondram-panjakana sy ny orinasa jirama indrindra fa ireo teknisianina dia tsy mipetrapotsiny fa niasa omaly alina tontolo mitondra vahaolana amaha an'izao zava-mitranga zao mba iverenan'ny famatsian-jiro amin'ny fomba faran'izay aingana indrindra. Ary ankasitrahantsika aza ny tale general ny jirama zay eto ankilako eto fa vao naheno ny zavatra nitranga izy omaly dia nalefa ny fitondram-panjakana aingana omaly alina ihany dia efa miaraka amintsika eto amin'izao magnara-maso ireo asa fagnarenana ataon'ireo teknisianareo. Ka ny azo ambara zany dia efa manao ny ainy tsy ho zavatra ireo teknisianina antsika reo iverena ny jiro amin'ny fomba faran'izay aingana amin'ity andro alakamisy ity. Efa ho 3 andro zay no tapatapaka ny famatsian-jiro tao Tomasina. Ny amafy zany omaly ary ny afara tamin'ny fahatapahan-jiro faobe izay nisy fiantraikany tamin'ny famatsindrano ihany koa nanomboka omaly tolakandro. Famaiza ny tarobian-jiro lehibe ao amin'ny tobiny jirama ao Vereri izay mampitambatra ny herinaratra avy any Volobe sy Enelec ary Tamatavy 4 no antony fahatapahan-jiro faobe raha ny andro ny maly tolakandro mandra-parain'ny andro. Nidina tany an-toerana ny tale jeneraly ny jirama nijery fotony ny zava-misy ary noverina fa ho afaka ora vitsy dia verina tsikelikely ny famatsiana jiro sy rano. Tsy izay nefa ny zava-nisy vao difikely ny tale jeneraly ny jirama ary efa teo ampanaovana andrana ny teknisianina rehetra. Nidona tsetroka ny efitrano lehibe misy ny potentiel
ilay milina mpanjara herinaratra manerana ny tanàna. Mahita teraka io fitaovana io izay ankinany ny ain-dehiben'ny fanapariana herinaratra ary tsy maintsy soloana raha ny loharanom-baovao akaiky. Noho izany, mitoy ny aizina ary mbola tapaka ny ranon'ny jirama. Filarana no hita eny amin'ireo toerana fividianan-drano fisotro madio. Mitaitaina ireo mpandaharaha madinika, tsy manana fahefana hampiasa groupe électrogène sy angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro. Tsy fantatra mazava ny fe-potoana iverenan'ny famatsin-drano sy ny jiro, fa dia mifampiainoaino fotsiny aloha ny rehetra. Itsy ankilany, mbola tsy milamina ny resaka vatsim-pianarana sy ny olan'ny trano foninana eny amin'ny oniversiteny Barika 5. Ny ampy ity olany fahatapahan-jiro sy ny rano faobe ity. Miezaka ny mifeny mety foara-pe fiataon'ireo mpianatra ny mpitandro filaminana, ka raikitra ny fiantsiana amin'ny alalan'ny torabato atry ny omaly alina ary ny toy hatramin'ny androany. Ny mpianatra ao Barika 5 izay mahandro sakafo amin'ny alalan'ny herinaratra avokoa ny akamarony ary mivelona amin'ny ranon'ny jirama. Ahina araka izany ny mety sy ny fidinana an-dalambe indray itaky ny zony ireo mponina amin'ity alina ity raha mbola tsy miverina amin'ny laoniny ny famatsin-drano sy ny famatsiana jiro ao an-toerana. A few moments later. Mitongava saina fa mapala elo anakay ary tena mapala elo anakay. Zany mahatonga zaho miteny hoe mapala elo anakay. Mpitondra jiaby mapala elo anakay. Vahoaka mapala elo anakay. Raha mahazo vahoaka mapala elo anakay. Raha tao mpitondra mapala elo anakay. Nisay kwa dala